Ny fampisehoana ny dihy nentim-paharazana fikambanam-behivavy antsoina hoe femme ravinala ao Marodoka ao amin'ny district Nosy no aseho antsika eto ndray zao. Ireto vehivavy reto amin'ny ankapobeny de mpanao broderie no tena asany. Saingy mo mba hampandeha an'izany asany zany de nanapa-kevitra zareo fa ikambana ao anatina association na fikambanana anankiray mba hampizotra tsara ny tsena. Fa tsy nianona tamin'izay fotsiny izy fa nanao fampisehoana ihany koa ho an'ireo hôtely lehibe ao Nosy ao ireo. Amin'ny ankapobeny de ny vahiny ny tena mankafy an'izao ny dihy nentim-paharazana zao. Zao aloha ny dihy amin'ny mbio, iny zavatra kapokapohiny iny no antsoina hoe mbio. Raha ny fanazavana azo de dihy afrikanina kokoa, mozika afrikanina kokoa ny tena ampiasana an'io mbio io. De toy izao hitantsika zao kosa ndray no atao hoe wadra. Samy manao azy ty daholo moa zany na ny eto Madagasikara na ny any Mayotte na ny any Comore fa de samy mitonona ho tompony fa de raha ny fiteny azy de ohadra fanoharana zavatra de manoto vary no harina eto sady mandihy. De aseho antsika manaraka eto ndray kosa ny trotrobe. De mitovy amin'ny kidodo reny fanaovana azy fa de ny fitombagnana rô mihesikesikika dia zay fotsiny mahasamy hafa azy. Toraka zany ny dianakomba na dihinakomba na dianakomba tsy haiko tsara ny tena fiteny azy. De eo ihany koa ny dihimboay na ny diamboay. Manakarena kolotsaina, manakarena zavakanto, manakarena dihy i Madagasikara.